Ora vitsisa no andrasana moany senita ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Hatreto mazava ny fandresena vonjimaika any kandida ny filohan'ny tetezamita 3,57 no salanisa farany azo ny era jonarymampianina. Ronjato isa ireo fizahana tena amin'ny hopitaly Ashera nandritra ny fetiny 5 no maty, ny ena ny olona niditra tena amin'ity toeram-pitsaboana ity raha oharina tamin'ny taondasy. Misy andro ratsy miforona ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika, manalavitra moramora ny Madagasikara ny rivodoza Bedisa. Any ivelany, famaky marano-dera 3 no indray atsipy, izay indray no talita sangany amin'ny Guinée 720 entina aminao anio. Ny andindina avy hatrany ary arahinao ato anatin'ny fampalam-baovao. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasanao indray ranaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany no mboantsika ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity. Hanao ahoana ny raharaham-pirenena ato miantso ny rehetra hiandry ampitoniana ny voka-pifidianana ofisialy ny ekipa ny era jonarymampianina raha toka nametraka fitoriana teny anivon'ny CES ny mpiaradia amin'ny kandida Jean-Louis Robinson. Araka ny nambaran'ny maître Antra Razafimanantsoa, mandresy ny kandida Jean-Louis Robinson raha toka foanana ny valim-pifidianana avy amin'ny pro-pifidianana miisa 300 nahitana izy ireo halatry fanatetinina Andriana Rajohnson. Manodidina ny 5 alina sy iray hetsy ny elanelana eo amin'ny vato azon'ny kandida laharana 7 sy ny kandida laharana 730. Ny andro farany amin'ny fanaterana ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny mpiaradia amin'ny kandida laharana 730 vao nametraka ny azy. Isaky ny pro-pifidianana no nanaovana ny fitarainana sy ny fitoriana. Ny tena goavana be ao anatin'ny demande requête ny avaty amin'ny Dr Robinson Jean-Louis dia misy requête en disqualification, misy requête en annulation, ary misy requête en contestation na résultat, misy requête en inobservation des prescriptions légales. Fa misy ihany koa ny fangatahana fanafoanana izay nataon'olona tena niarany izay tonga aty aminay daholo ny fitoriana dia izay no ametraka anazy. Ho an'ny ankolafy ravalomanana, tokony hatraiky hatramin'ny fanafanana ny vato azon'ny kandida era jonarymampianina ny didim-panjakana izay nofanan'ny CES ny 12 Desambra farany teo. Ankoatran'ireo fitoriana samihafa napetraka izy ireo noho ny resaka alabato arak'izany, miandrandra fanapahan-kevitra hafa ihany koa izy ireo avy amin'ny CES. Ina moa zany l'annulation d'un acte administratif et rétroactive. Ny conséquences juridiques an'izay dia annulation ny zavatra rehetrarehetra tany aloha rehetrarehetra tany, zany hoe ny fampelezan-kevitra izay natao, izay zavatra rehetrarehetra natao niankina tamin'iny décret nifoanan'ny fitsarana iny dia toy ny tsy nisy. Ny dikan'izany zany manafoana ny propagande rehetrarehetra natao niankina tamin'iny décret iny zany. Zany hoe ny iny décret iny efa fantatra fa nanitsakitsaky ny lalàna matoa ny corps électoral zany nanafoana azy, fantany hoe illégal le décret. Fa ny faharoa dia hoe inona ny conséquence juridique ny acte annulé zay fanafoanana ny décret zay, dia ny conséquence juridique zany dia toy ny tsy misy daholo ny zavatra natao rehetrarehetra, tsisy base légale, tsy misy mampitombona anazy satria rehefa niala le décret ny lalàna mipetraka foana tsy niova mihitsy ny feuille de route ny article 15 hoe ny président en transition, ny chef d'institution sy ny sisa tsy mahazo manatrika manimsy tao mijanona tsy mahazo miandanina atsina ny roa. Fa ao anatin'izay ihany koa ny fanaovana ina moa zany le hoe resaka mitarika disqualification dia ny fampiarana ny fahefam-panjakana fampiasana ny prérogative de puissance publique zany, mitarika disqualification ho an'le olona manana an'izay fahefana zay. Fa mitarika ihany koa ny fanafoanana ny vato azon'ny olona anankiray ny fampiasana ny fananam-panjakana sy ny fampiasana ny fahefam-panjakana, fananam-panjakana sy fahefam-panjakana zany. Etsekilan'izay somary magningina ny avy amin'ny kandida era jonarymampianina.
tamin'ny fifidianana no seho vahoaka farany ity kandida ity. Eny taorian'izay fa ny vahiny tany Lafrantsa ny tenany, saingy tsy nisy kosa hatreto ny fanazavana nentiny na dia nahazo vahana aza ny resaka alabato sy osika nanotonana ny anarany. Milaza ho matokony CES ity kandida ity raha ny fanadidina nataonay ary miantso ny rehetra hiandry am-pitoniana ny valim-pifidianana. Isan'ny nokian'ireo mpomba ny era Journal mampianina ihany koa ny filazan'ny mpifaninana aminy fa misy alabato. Nefa tsy nisy afa-tsy PV10 no mbola tonga n'izy ireo tetsy anivon'ny senita nanaovana fampitahana hatreto. Mbola eo amin'izay pejy politika izay hatrany izy Vaovao no fantatra fa hamohan'ny senita ny voka-pifidianana tsy ofisialy eo ampamarana ny asa fanamarinana ireo anomalia miisa 10 ity vondrona tsy miankina misana ny fifidianana ity amin'izao fotoan'izao. Araka ny fantatra tsy araka ny famoahana ny valim-pifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny valim-pifidianana solombavam-bahoaka 10 andro aorian'ny famoahana ny vokatra ofisialy ny filoham-pirenena no ivoahan'ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka fanampanazavana. Raha politiquement aloha zany na maliko azy dia za hoe tsy tokony hiaraka ny fanomezana ny valim-pifidianana ny présidentielle sy ny législative izany. Ary techniquement koa zany dia tsy ho tafaraka satria tsy vita na vela aloha zany satria zay zany dia niasa bebe kokoa tamin'ny présidentielle na izany zany zany dia niezaka ihany koa niasa amin'ny législative nefa tsara ho marina fa betsaka zany ny anomalie hita amin'le législative dia izay no mahatonga anay hoe niandry ny commissaire rehetra tonga eto Antananarivo zany dia chaque coach zany izay tompona andraikitra tany amin'ny district sy ny région no mivalide miaraka tsy hoe ny misy anomalie ihany zany no validenay fa na tsy misy anomalie koa dia mila jerena ary misy ary circonscription anankiray dia hojerevanay mihitsy hatramin'ny bulletin izay nampiasaina tany amin'ny toerana io. Ka izany rehetra zany no mahatonga ny hoe tsy tafaraka fa ny ataoko hoe vinavina ny senita zany dia inonay fa afakerinandro ny famoahantsika ny présidentielle dia afaka vokatsika koa ny législative satria inoko fa efa miandry n'izany efa sasatra miandry n'izany na ny voaka malagasy na ny firenena malagasy koa satria be dia be ny zavatra miandry an'ireo élu ireo rehefa ho tonga eo na raha tsy resaka ny famatsim-bola fotsiny any amin'ny Union européenne na ny 11e Fed dia mila enjena zany rehetra zany ny lalàna rehetra tokony mila fanavaozana fanamboarana ihany koa ohatra hoe raha no communal itsika dia mila hojerena zany lalàna feno communal zany izany dia andrasatsika ny ireo voafidy izay voafidim-bahoaka ho lany eo ary tsy farana ihany koa ny transition satria mbola hanohy ny transition ireo olona ireo ary amarana an'izay transition izay. Voka-pifidianana avy amin'ny biro-pifidianana misy 170 sy 350 sy R1 amin'ny iray sy roa alina no voamarina anivon'ny senita tamin'ny 10 teo. Vokatra vonjimaika mitarika amin'ny salanisa 350,7 isanjato ny kandida era Journal mampianina, manana salanisa 450,150 isanjato kosa ny kandida Jean-Louis Robinson. Hatreto mazava ny fandresen'ny kandida amin'ny mpitondra ankehitriny era Journal mampianina raha mpitso maraina amin'ny 10 ora no amoahany eo anivon'ny senita ny voka-pifidianana vonjimaika amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Izay no mahakasika ny pejy politika fa hivadika pejy hafa kosa indray isika misy ny rivo-doza izay miforona indray ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ary ahina izy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara indrindra ny amin'ny faritry Melaky Menabe ary atsimo andrefana mikasika ipedrisa izay dia efa manalavitra ny morotsiraky Madagasikara ilay andro ratsy raha toka any amin'ny faridranomasin'ny La Réunion no misy azy amin'izao fotoan'izao any an-toerana efa voarara ny fivoahana ny trano no nieriny ity rivo-doza ity. Mahakasika ny fety alina kosa indray tsy naharaka ny olona marary niditra teny amin'ny vonjitaitra ny fandriana tao amin'ny hôpitaly Janvier raha ny vaovao omaly izay nalain'ny mpanao gazety teny an-toerana tamin'ny 2 ora sy sasany nena ny olona niditra teny amin'ny toeram-pitsaboana ity raha oharina amin'ny tamin'ny herintaona fantatra amin'izao fotoan'izao fa nitombo hatramin'ny 200 isa ny tonga namonjy izany toeram-pitsaboana izany. Nandriana Rajanson. Niakatra 200 isa ireo fizahana tetỳ amin'ny hôpitaly Janvier nandritra ny fety iny. Tarehimarika izay mahakasika ny 13 Desambra 13 sy 2000 sy ny voalohany taona 14 sy 2000. 420 ireo nahiditra hôpitaly raha 420 izany tamin'ny taondasa tahaka izao. 20 kosa no isan'ny narary vokatry ny loza mpifamoivoizana. Nitovy tamin'ny taondasa ny isan'ny narary vokatry ny loza tao an-tokantrano. 3 no naratra vokatry ny loza eo am-pirinasa.
7 kosa no isan'ny marary voarainy teo anivon'ny famelomanaina sy ny fitsaponany voapoizina ny 30 ny volana desambra lasa teo. 4 amin'ireo no vokatry ny fisotroana toka be loatra ary 2 kosa vokatry ny finanana fanafody na sakafo misy poizina. Ny faraka amin'ny 30 ny volana desambra no nitombony isan'ny marary vokatry ny fisotroana toka izay miisa 7 ary 2 no vokatry ny finanana fanafody na sakafo misy poizina. Misy 3 avako voarainy ty hôpitaly ity aretina hafa. Olona 5 no maty nandritra ny fety raha ny taremarika voaray tamin'ny hôpitaly AGRA. Ho an'ny fiandrasana ny taona vaovao 2024 kosa indray dia maro tamin'ireo mpona teto andrenivohitra ny safidy ny hamonjy ireny toeram-pilanonana ireny ary antsika ao anatin'ity fanadidina ity ny famotinana mahakasika izay. Bom dia, de Carolina Zantico.
Ankoatr'ireo namonjy ny toeram-pilanonana dia maro tamin'ireo mponina teto an-drenivohitra ihany koa no nisafidy ny hanao fety eny rehetra eny toy ny tetsy Analakely. Efa nanomana ny teti-bola hoety miatrika izany avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Tsy ireo rehetra teny Analakely nefa dia ny fety avokoa, misy ireo miaina amin'ny tsy fisiny toy ny isan'andro fanatediana. Réveillon ety Analakely efa diso pahalala loatra ary efa fotoana ifanomezany maro isan-taona. Efa voahomana volana na andro vitsivitsy mialoha ihany koa ny hoenti-manana amin'izany, tsy fandaninana oferana fa izay farany ambony ananana mandra-pahatonga ny farany volana Desambra no laniana ifalifaliana na irevena ho ny tanora. Nanahoana teti-bola nentinao hoe niatrika ty farany taona ty oe? Ty leo dia efa tamin'ny volana septambra ny efa nanomany. Dia anao zany nadany teo amin'ny otrina teo? Tena mety ho aty voatotaly a. Efa rafa kely aloha zany ny 700. Vola laniko ve 60. Inona avy vidinao tamin'izany? Labiera dia toka. Zay ihany. Ninahy zao fa million maromaro fa hoe miaraka amin'ny bandy akama zany dia tsy maintsy hoe magnaja tena ihany. Dia zay mahatonga hoe labiera tsy misotro zavatra mahery be zany. Fantatr'ireo mpivarotra ihany koa ny filan'ny mpanjifa tonga ety. Efa voahomana avokoa na ny zava-pisotro na ny tsaky ampiarahana aminy. Nampitomboana ny entana amidy raha mihoatra amin'ny isaky ny faran'ny herinandro isian'ny brevy ety Analakely. Mitomby ihany koa arak'izany ny vola miditra na tena ngingina aza ny faran'ny taona tamin'ity taona ity raha mihoatra amin'ny isan-taona. Inona zany zao namidinao hoe androany? Brosina, brocatera, brosmboly, broskiraro maskita kuvokena, roneo chera, izy jiaby. Misy boisson star rehetrarehetra, whisky Brenton, Saint-Bia, Macnil, Indy, John Peters. Inona tena mandeha amin'ireo? Izy jiaby. Aratrina zao vola miditra taminao tamin'ity hoe alina ity fotsiny? Tamin'ity alina ity zany ny vola miditra tamiko 650. Tamin'ity aty izy tsena maitso isan-taona. Hafa maitso ny tsena tamin'ity. Tsy lavitra ireo mpandany vola amin'ny fisotroana, ireo tsy manan-kialofana, tsy mahita tory noho ny tabataba. Ankoatra ny fahamaroan'ny mpandalo dia toy ny isan'andro ny fiainan'izy ireny ny andro fety toy ny azy telo mianankireto. Miaritra ny hirifiry sy ny fiantrano izay mpandalo tsara sitrapo. Fiainanay dia mangataka eny sisin-darabe zay. Dia tamin'izany fety sao hoe mety hoe nahazo betsabetsaka kokoa noho ny isan'andro? Tsy nahazo ninina mihitsy zay. Tsy manomana vola ve hoe atrehana ny fety manokana? Karaha mahita vola moa ve dia iny ihany ny tonga dia atao fety raha vao mahita izay hita laza zany. Fa tsisy vola homanina hoe anaovana fety. Na dia andro fety aza dia mbola hita eny amin'ny fiarahamonina ihany ny fahasamihafana eo amin'ny fananana, hita taratra ny fisian'ny elanelana goavana eo amin'ny fahampiaina ny samy malagasy. Eo ireo mandany an-tapitrisany falifaliana, eo koa ireo mitady ny ankoanana an'io isan'andro. Tanjona napetraky ny komina Antananarivo renivohitra ny anala ireo fako misavovona sy miparitaka manerana ny tanàna mialohan'ny nifarana ny taona 2024. Efa nisy ny famatsim-bola manokana ao amin'izany, tsikaritra ny maraina ny voalohan'ny volana janoary farany teo, fa mbola mameno ny arabe ny fako raha ho an'ny teny Analakely sy ny manodidina. Efa nisy ny fanambarana ataon'ny komina ny amin'ny tokony andraisan'ny tsirairay andraikitra eo amin'ny fanarinan'ny fako. Anjara asan'ny komina kosa nefa ny fandraofana ny fako eny an-dalambe izay hita fa tena tsy lavorary. Fa tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny fety ihany koa ireo mponina teny Andralanitra, nanatrika izany korana mpianakaviana izany i Père Pedro teny an-toerana ihany koa ny Iltasinjo. Ho an'ireto olona sendranay teny an-dalana ireto, navoaka teny an-tokotany ary nampanenoana mafy ny fanamafisam-peo dia teny amin'ny arabe no nanao izay ho afany tamin'ny dia. Tsy nanimba ny fiara ny mpinamana sy ny mpiray tanàna loatra ny zava-pisotro misy alkaola tamin'ireo faritra nandalovana ireo. Samy nanao fety ampahamendrehana ny iray tanàna. Ho an'ny teny amin'ny Père Pedro teny Andralanitra, ny lanonana teo amin'ny tokotanin'ny Akany ireo mponina teo ambany fanaraha-maso ny tompona andraikitra ity toerana ity. Nanomboka tamin'ny 7 alina dia favololanina teo amin'ity toerana ity nandihy tamin'ireo hira malaza amin'izao fotoana izao ireto olona anjatony ireto.
raha vody akoho no atolotra ny ray aman-dreny taloha efa misy olona izany ankehitriny dia nisy olom-body akoho saika mbola tsy manadino io fomba mampanao malagasy io avokoa ny tokantrano malagasy ankehitriny fanadidina hoentiny mirana ramanantsoa. Ny vody akoho faritra natokana ho an'ireo ray aman-dreny araka ny fomba mampanao ny tontolo malagasy na matakatra koa na tsy ny tokantrano ankehitriny tsy azo adino ny fanomezam-boninahitra ireo loharano ny poirana na koa ireo zokibe toaray. Araka izany ny zandry zanaka no mamanga ny ray aman-dreny sy manao izany amin'ny alalan'ny fanolorana ny solom-body akoho. Fanomezam-boninahitra ny ray aman-dreny zaiko ny tonga tontona dia manatakatra daholo ny rafiteliko na izanako. Ny tena solom-body akoho dia izao izao le faratrarana ny saramantrotro izao le fiara-bandratry ny taona izao. Vody akoho eo amin'ny fifanajana rehefa miara-misakafo ny mpianakavy no fanomezam-boninahitra ny zokony satria ny rafi-piaramonina malagasy dia manome lanja manokana ny lehibe. Tsy voatery vody akoho araka ny filazana azy izany fa ankehitriny ary matetika vola arahana fiarabana na tratra ny taona vaovao no atao. Samana ny fahafahany sy mety eo anatin'ny fahasahiranana koa dia vola na valo anaty valopy izany no atolotra ny ray aman-dreny izay manamarika ihany koa solom-body akoho ilay izy. Ny vody akoho dia ho an'ireo zoko ray aman-dreny no miam-boninahitra ary ny ankizy izany tsy tokony omeny tsy tokony hihinana an'ireny fa fanomezam-boninahitra an'ireo ray aman-dreny izany tena. Tsy ny ray aman-dreny ihany no omem-boninahitra ankehitriny fa eo ireo ray aman-dreny manolotra ny solom-pena koa an'ireo zanaka aman-jafiny na dia efa natokana ho azy ireo aza ny feny amin'ny vorona izay vonoina rehefa andro fety tahaka izao. Hiditra eo amin'ny trangam-piaramonina kosa indray isika ilana fitandremana ny fanaovana soudure manakaiky ny fitoeran-dasantsy ao amin'ny fiara iray no nirehatra ny talata farany teo tetsy Ambodivona tokony ho tamin'ny 2 ora sy sasany ny ilana mpamonjy vona ny fifehezana ny afo fanadidina. Pitika afo avy amin'ny soudure nametahana échappement no nampirehatra ity fiara Peugeot 304 ity. Efa zatra iray ireo mpiasa amin'ity toerana ity amin'ny fanaovana soudure ka tsy dia nataitra ny manodidina loatra ny firehetana kely nisy ny antombohan'ny afo. Efa niredareda ilay fiara vao tonga namohan'ny afo ireo sendra nahita. Nanao soudure zareo, nanao soudure tsaiko fa mbany échappement dia nirehatra kely ilay izy dia niezaka namohany azy izany ny olona namohy dia nanondraka rano misy nanondraka pasika nanao tanamaro dia efa tsy maty elaela izy dia nitaka dia niantso compter tsy azo aloha ilay compter tsy azo elaela dia nefa azo ilay compter dia eny niezaka tonga ihany aloha izy aloha raha tokony izy tokony tonga hainga satria atao ndavangy misy compter dia izy nefa eto akaiky eto Ambodivona fa ilay compter ngamba teo amin'ny 10 minutes teo na 15 minutes vao tonga fa ilay izy zany juste hoe ilay fil sisa narovana ilay tomobile fa tsisy raisina intsony. Nanao izay hoafa ny mpamonjy vona tamin'ny fahatongavana haingana sy ny famonoana ny afo. Tsy avitra intsony ny vatan'ilay fiara noho ny afo ny angavy ambany. Tsy azo ny afo kosa ny tapany alohan'ny fiara misy ny motera. Afo fa ndetra ilay afo dia nahazo antsy dia narehefa nitanetra lalàna izay ao andravany dia efa tonga teto izay dia efa mbola ndetra ny tôbily rehetra be mihitsy dia hoe vononay ilay izy. Tôbily zany ny carrosserie fa motera zany voavonjy. Efa fanao ny fanaovana soudure hametahana ny tuyau d'échappement raha nambara ny mpanao soudure iray nanontanianay. Mila fitandremana goavana kosa nefa izany noho ny fiara essence mora mirehatra. Misy ihany koa ny fepetra tokony ho raisina hitandrona ny firehetana. Azo atao ve ny manao soudure amina tômobila hoe essence izany hoe soudure na échappement? Fa miankina fitandremana essence mora mirehatra dia mahatonga anazy tsy maintsy mitandrina ianao manao soudure tonga tsy hoe jerena daholo ny tuyau-ny essence aloha zay manao soudure. Tonga dia verifiena aloha hoe manary ve ny réservoir ohatra hoe misy fuite ve ny tuyau-na essence zay vao mahafaka manao soudure na ohatra hoe alana mihitsy ny échappement zay manao soudure. Fiara roa hafa ihany koa no nirehatra nandritry ny farany taona iny. Ny talata alina farany teo tokony ho tamin'ny 12 ora. Fifandonana teo amin'ny fiara karetsaka 4L iray sy fiara Peugeot iray no nampirehitra ireto fiara roa ireto. Tsy nisy ny anana fohy. 3 no naratra roa tao anatin'ilay fiara Peugeot ary ny mpamily ilay fiara karetsaka ny iray. Samy manana ny fomba fitsenany taona vaovao ny olona teto andrenivohitra. Nisy ny nanokatra ny taona vaovao tamin'ny alalan'ny sorona masina lehibe tahaka izay niseho teto amin'ny fiangonana Trinité Masina Mangasoavana ity fisaoranan'Andriamanitra tamin'ny nanomezan'ny fahasoavana ny taona 2024 tsy fametrahana ny fiainana eo am-pelantanany amin'ny taona vaovao no antony naharisika ny olona nivavaka tamin'ny fotoana io. Firaisanaina amin'ny ilay nahary amin'ny mahazana ny olombelona sy entina nomezam-boninahitra azy no nentina nankalaza
fahazana ny voalohan'ny taona. Tsy ny teto amin'ity fiangonana ity ihany anefa fa saiky nisy lamesa maraina avokoa ireo fiangonana rehetra teto andrenivohitra. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray fa sahina no azo ambara raha mijery ny fahaizany Eric Cloquer, mpanao sirka amerikanina, mitanisa famaky telo indray miaraka. Anisan'ny voarakitra anatin'ny boky ny Guinness des records du monde ny taona 2024 ity nataony ity fanadihadiana. Toy ilay tsenjerina ankizy eto amintsika fahiny hoe isan'ny amotana roa aviavy ny fomba fanisany isaky ny manipy ny famaky eny ampelantanany Eric Cloquer. Famaky marany dela telo avy hatrany no indray ampiasainy ary mampitolagaga ireo mpijery ny fahaiza-mifehy izany. Tsy matahotra ny mety hipitian'ny famaky na mety aratra ny ahazo azy ny lehilahy fa efa sangana amin'ity fahaizana iray ity. Saika mandendeha ary mitety ireo karazana trano filanonana sy fanaovana fampisehoana maro manerana États-Unis izy efa ho 10 taona izao mampiseho ity akingaly manokana ity. 420 taona ny lehilahy ary tena anatin'ny fahasaina tanteraka. Fianakaviana mpamboly sy mpitrandraka ala no nipurany efa io asy io no nataony ray aman-dreniny hatrany alohandy. Ny mpijery no misitaka sy matahotra ary misy endaotra amin'ilay seho ataony. Misy mihitsy ireo tsy mahavita mitehaka intsony fa mitolagaga amin'ny zava-bitany no sady mitebiteby fatratra. Mazava ho azy fa kilalao tsy azo ianarana ny toy izao no sady mampidi-doza. Tafiditra anatin'ny zava-bita mahagaga sy miavaka indrindra amin'ity taona 2024 ity tanisa tao amin'ny famaky ity. Amaranantsika ny fampahalam-baovao ny eo amin'ny lafiny fanatanjahantena. Klioba roa tsy afa-misaraka eo amin'ny famolavolana ny taniketsan'ny baolina kitra eto Madagasikara, ny AS Demas ny étoile filante. Betsaka ny misandrahaka ny nosy sy hatrany ivelany ny lazan'ny mpilalao mivoaka amin'ny étoile filante ary natevina ny ekipa ny AS Demas ny mahavelim-bolo ny hoavin'ny baolina kitra malagasy ankehitriny. Fanatediany Maritsona. Étoile filante AS Dema tontolo ray tsy afa-misaraka eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy ary mamolavola ho taniketsan'ny baolina kitra eto Madagasikara izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa nandritra ny taona maro no nisiny izay fiarah-miasa teto amin'ireto kluba roa ireto ary izay voavolavola fa hita fa homendrika ao anatin'ny étoile filante dia miakatra avy hatrany manatevina ireo ekipa azokony ao anatin'ny AS Dema. Isaky ny farany taona dia manome valika sasarana ho an'ny ankizy ho an'izay mendrika dia misy ihany koa ny fandiniana ny zavatra vita satria raha te handroso ianao zany mila mijery ny teo aloha dia manatsara ny hoavy. Dia tamin'ny androany zany tamin'ny saison 2013 teo ny étoile filante AS Dema lasan'ny AS Dema zany amboary tompon-dakana Analamanga tamin'ny latsaky ny 13 taona. Zay reto ankizy reto ato amin'ny étoile filante reto zany no nisalotra ny maillot an'ny AS Dema tamin'ity taona ity. Dia izay aloha no tombony voalohany tamin'ity taona ity zany. Faharoa tao anatin'izay nahazo an'le amboara fankahirezana zany ny tovovavy anankiray izay milalao ao anatin'ny étoile filante. Nisy anankiroa izy nanao azy teo ny ajesa ihany anankiray dia tao amin'ny étoile filante nisy anankiray. Zay zany ny amboara faharoa azo tamin'ity taona ity dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ireo mpitantana ny AS Dema zokony zany io amboara io androany natolotra tamin'ny fomba ofisialy mihitsy zany ho an'ny AS Dema zokony. Dikan'izay zany hoe miara-miasa ary mbola hiara-iasa izahay manirindrindra moa izahay zany araka ny faresaka efa natao ato anatiny zany dia hoe ny étoile filante zany no anisan'ny pépinière raha izay na azo filazana azy an'ny AS Dema zokony. Anana ny hoavin'ny tanteraka ny étoile filante sy ny AS Dema amin'ny fiatrehana ny topilalovana 2024 ho avy izao. Satria dia betsaka ireo mpilalao matianina mivoaka ao anatin'ny reto kluba roa tsy afa-misaraka ireto ankehitriny ary ametsaka ny tantara tsara ihany koa eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara sy maneran-tany izay. Dia izay ihany koa no hoentina amarana ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity tomboky lasy tomboky vavy. Isaora ianao naraka izany hatramin'ny farany mamefy fotoananao indray raha ampitso amin'ny iray ory veloma tompoko.